ahoana marina mila mijoro olom-pirenena vanona isika raha ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana dia ny taona 2024 no irosoan'ny Madagasikara ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa antombotra tokoa izao io taona io satria herintaona izany sisa. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe atraiza marina ny famolavolana sy ny fanabeazana maha olom-pirenena tokony iseho eto amin'ny firenentsika. Samy tompona andraikitra amin'izany na ny seni sy ny fanjakana. Saingy ny hita aloha dia ny fandaniam-potoana momba ny lisam-pifidianana izay hita fa tsy misy ilana azy akory raha tena irosoana ny refanta na ny fanovana tanteraka ny lisam-pifidianana. Izany hoe fandaniam-potoana sy ny fandaniam-bola fotsiny ny lisam-pifidianana izay tonga eny anivony vokotany. Mila fiomanana ny fifidianana, indrindra fa ny fifidianana izay foloan'ny repoblika ho an'ny olom-pirenena rehetra izay feno vola 12 taona miakatra. Efa tsikatra tanteraka mantsy fa miomana mafy mihitsy ny fitondrana rajoelina ary atao fitaovana ho an'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana mihitsy ny fahefana mafoloan'ny repoblika azy. Porofon'izany ny filazana fampanantenana vaovao isaky ny faritra izay tsy diana. Mbola misy amin'ireny fampanantenana ireny aza no efa tamin'ny taona ny teteza mita ny taona 2024 saingy mbola miverina ihany ankehitriny. Azadino fa nisy an'ity fampanantenana goavana ity izay nataon'ny rajoelina io tamin'ny taona 2024. Eto aho eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo ray manontolo dia mamerina ny velirano. Tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany. Raha fa tsy vidy zany RN13 zany raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika intsony mazava amintsika rehetra angamba inambarany rajoelina teo. Tsy hanao politika intsony aho raha tsy manomboka ny taona 2024 ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo na ny RN13. Izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Tsy tao anatin'ny fampelezan-kevitra no nanomezany io fampanantenana io fa tao anatiny efa nafiloham-pirenena azy. Izany ka tena hoe laingatsotra zao. Mandraka ty androany mbola tsy manomboka ihany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Ilay filoham-pirenena mbola manao politika soamantsara ary mahavita mitety faritra manome fampanantenana vaovao. Dia nilaza indray ny ministry ny asa vaventy fa ho atomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana toy ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy ny lalana Mahanoro Marolambo, Mahanoro Nosovarika sy ny maro hafa. Ny tarana boantsy tokoa fotobonemba koa tsy mahagaga raha ohatr'izany foana ny fomba firesaka. Raha resaka ambony latabatra aloha dia tena aingana fiasa be ireto mpitondra ireto. Miainga any amin'ny rajoelina izany ka hatramin'ireo minisitra mpanarakefa izay tsy dia atarafana firy fomba fiasa matipaika teo ny olona izay tompoiny izy ireo ihany koa. Azadino fa ity ihany koa no isan'ny fampanantenana goavana izay natao teto. Dia samy manao ny tany mikibina anie ny olona rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany ka zay no hito moa amin'ny toromarika ny ministera sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana. Ny arandrehetra na eno tsara angamba ny nambarany teo. Aisika izao amin'io resaka vidim-piainana io. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany rajoelina teo mantsy. 3 andro no omeko mba ampidinana ny vidim-piainana. Efa ho herintaona katroka izao. Mbola tsy tapitra ihany ilay 3 andro ny rajoelina sy ny ministra tompona andraikitra ao. Ny 3 andro tompoko dia 27 ora fa tsy 12 volana. Asa moa raha nanahoana ny fanaovana évaluation ho an'ny ministra tao fa mbola mijoro tsara ao anatin'ny gouvernemanta ilay ministra hatramin'izao. Ilay filoham-pirenena izay nilokaloka mafy fa tsy hanao politika raha tsy nanomboka tamin'ny taona 2024 ny fanamboarana ny RN13 na ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo dia io fa mbola manao politika soamantsara. Nolazaina indray fa anaovana tombana ny asan'ireo ministra dia gaga ny tena
fa ireo tena hita fa tsy nahavosy na nalabaraka firenena mihitsy no mbola tsara anao ty sy nitazomina iara-iasa fa ampandroso ny fiainam-bahoaka. Tsy tokony ahagaga ny vahoaka malagasy intsony raha toka misy dosie mivoaka ka misy miakatra fahitalavitra na miseho fahitalavitra ireto mpitondra ireto ka anantena zavatra fa fanadiovantena fotsiny no iakarany fahitalavitra io. Ny fanontaniana tokony hipetraka amin'ny tsirairay ankehitriny dia ny hoe tena mitazona ny teny nomeny tokoa ve io filoham-pirenena io? Firy isan-jaton'ny fampanantenana izay nataony no efa nisy fiantraikany vantana ka nanamora ny fiainanao sy nitondra fidiram-bola maharitra. Nahita asa ve ny tanora? Voaloha ara-dalàna ve ny vatsim-pianaran'ny mpianatra? Igoka fisotrondronono ve ny be antitra? Mandry fahalemana ve ny malagasy? Foana ve ny delestaza? Mahazo rano fisotro madio ara-dalàna ve? Ny rivotra iainana sisa no tsy miakabidy eto amintsika ankehitriny fa azo inona tanteraka fa raha izao fitondrana izao ihany koa no nitantana io rivotra iainan'ny malagasy io, ripaka teto avokoa angamba ny rehetra. Ny tena mahagaga dia efa nidongy sy nangalatra mihitsy mba ho tonga eo amin'ny fitondrana ny Rajoelina sy ny namany. Nefa mahagaga fa isaky ny misy olana mitranga dia miseho tsy ho tompon'andraikitra foana. Te hifidy ny lohany ka matahotra ny masony hoy ny fomba fitenenana izay. Nampidirina fitaovam-piadiana tsokosoko, nanaovana doublon, nampiasana karapanondro osoka mihitsy mba azahoana ilay fahefana. Krizy anefa ny firenena dia lazaina fa ny Covid-19 no olana. Fa angatsy amaha izany no antom-pisinareo eo amin'ny fitondrany. Teo aloha dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra foana no lazaina fa sakana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe angany filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra no ministry ny vola sy ny fitantanam-bola eto amin'ny firenena? Angany filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra no rafitra mpanatanteraka na mpikamba ny governemanta? Ny tiana ho lazaina dia izao: mila mifantoka tanteraka ary mila mahay mamakafaka tsara ny vahoaka malagasy raha te anarina izao fahoriana miantra manaina izao. Mila mahay misafidy olona tena vonina hitondra fampandrosoana fa tsy olona plaza bobolava isaky ny mihetsika izao. Raha tena homme d'etat i Rajoelina io dia ny fona tamin'ny vahoaka eny fa na dia momba ny RN13 io fotsiny aza. Izany hoe ny tokony ataon'ny Rajoelina izao dia na izy mifona ampahibe maso amin'ny vahoaka na milaza ampahibe maso fa tsy hanao politika intsony. Dia manantena ve isika fa iova io fomba fanaony efa hatramin'ny teteza mita io? Mila mijoro ihany koa raha tena te hiova ka tsy ambakainy ireo tolotra madinika tahaka ireny intsony. Raha nizarana 5,000 ariary tokoa mantsy tamin'izay dia tokony ho tsapany rehetra fa mandritra ny 5 taona no iaretana mangilifiry tahaka izao. Vokatry ny 5,000 ariary iny fotsiny. Tsy misy rano, tsy misy jiro, tsy misy asa, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy misy sakafo, tsy misy fidiram-bola mazava, tsy misy fandriam-pahalemana ho an'ny harem-pirenena, tsy misy ady amin'ny kolikoly, tsy misy ady amin'ny fahantrana. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?